fotoan'izao tokoa dia fantatra fa misy ny fikasana hitarihana indray ny vahoaka hidina an-dalambe ary tarihana ny olona tsy hanaraka ny vokatra izay avoakany ny ambaratonga-pahefana mahery na ny CNI na ny ACC zany ka ny voalohan-teninay zany dia miantso atsika vahoaka rehetra indrindra ny vahoaka Antsirabe sy ny faritra Vakinakaratra mba ho tony manoloana ny fandranitana sy ny fiatsiana ary ny fitadiavana indray anakorotana eto amin'ity firenena ity izay zatra efa fantatritsika fa tsy mitondra soa ny firenena zany. Maro ny mpanao politika na ny kandida sasany no mitady tombontsoa na mitady intérêt manokana amin'izany fa tsy misy zavatra andrasana ho an'ny vahoaka zany. Ko efa mazava zao ny vokatra ary hitantsika ihany koa efa mitarika amin'ny ampahambato ambony ny filohandry Rajoelina izay rahantsika nanohana sy nampandany ka dia izany ny antsoina antsika hoe sotratra ny fandranitana na ny karazana ataontsika hoe famitahana ny vahoaka hanao sorona ny ainy na hampandratra zavatra hatongavana ny mpanao politika sasany amin'ny tanjona izay tiany hatongavana ka dia amin'izao katoko ny farany taona katoko ny taona vaovao zao dia miantso zahay hoe okare mba tsy ho atao fitaovana intsony ny vahoaka malagasy satria efa mazava nisy ny fifidianana natao teto amin'ny firenena, nisy ny tamin'ny fiodinana voalohany tamin'ny 7 novambra, nisy ihany koa ny fiodinana faharoa tamin'ny 9 desambra teo izay nanehoany vahoaka nisafidiny tamin'ny kahalalahana sy tamin'ny fahendrena tanteraka ny nasiony vahoaka ka dia mampitandrina ihany koa zany zahay ho an'izay olona mini na mikasa anakorotana fa dia tsy azo ekena intsony zany amin'izao fotoan'izao fa ny tanjony dia ny fanampandrosoana ny firenena ao anatin'ny programa izay rahantsika mahalala ary nety ny programan'ny filohandry Rajoelina tamin'ny fampielezan-kevitra izay nataony dia ny fanatanterahana an'izany sy ny fanomezan-tanana ho an'ny vahoaka sy ny rehetra hiara-misalaha mpandrosoana ny firenena hatratrarana ny tanjona nataontsika. Ny Antsirabe nahazo vana kokoa ny kandida fahadimy-roapolo tsy mandisy fanantenana ho an'ny vahoaka Antsirabe ve ianao izay mivoaka avy tao amin'ny faritra eny? Ny vahoaka Antsirabe tokoa dia maro satria moa fifidianana dia malalaka ary tamin'ny fomba demokratika ka marina tokoa fa nitarika tamin'ny ampahambato ny kandida fahadimy-roapolo tany amin'ny faritra Vakinakaratra kanefa raha izay ny safidin'ny vahoaka tany dia malalaka ny safidiny tsy nisy akateritery fa raha ohatra nisy zany no ohatra ny sasany hoe nisy ny alatra na nisy ny fraude na nisy ny ohatra zany dia tsy tokony hipetraka zany ireny vokatra ireny fa matoa zany hoe nitarika izy tany dia izay mpanohana numéro 13 dia manaja tsara ny lalàna, manaja ny fitsipika amin'ny feny fifidianana, manaja ny safidin'ny vahoaka dia izay no mahatonga andreny ka tsy mitombona mihitsy zany ny filazana fa hoe misy alabato bevata na hoe zavatra goavana be ny fraude tao anatin'ireny fifidianana ireny fa nizotra tsara raha tsakany sy andavana. Raha ihany koa ny mampahafaritra fa hoe raha nitarika izy tany amin'ny faritra Vakinakaratra iny izay ny safidin'ny vahoaka tany dia angatahana ihany koa ny fanajana ny safidin'ny maro anisy na tany faritany Tuléar na tany Dego na tany Majunga izay nitarihan'ny kandida Laharana fahatelo ambin'ny folo dia malalaka ihany koa angatahana io hoe ahokare mba samy hanaja ny safidy satria efa ny safidy zany zao ny maro anisa dia avy amin'ny maro anisa io vokatra io ka izay no angatahana io hoe samy mba mipetraka itsika miandry ny vokatra izay avoaka ny fitsarana avy ny mahalalam-panorenana amin'ny vokam-pifidianana ho avy eo ka hanaja tsara ny safidy rehetra izay nataon'ny vahoaka maro anisa teto Madagasikara.